Miaraba ny fiangonana ny anaran'ny tompontsika. Miaraba manokana ny ray mpianakaviana manonona aminareo ry havana fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Apokalipsy 12:1-12. Dia raha antsika mamaky ry havana ny 2:1 manontolo raha ny tapany voalohany ihany no akantsika afatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy ireo naharesy azy no ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nankamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty azy. Amen. Ary izy ireo naharesy azy no ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Tsy vitany hoe ao amin'ny votoatin'ny filazantsara isika ry havana. Votoatin'ny filazantsara dia lay raha nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana ho famelana ny helotsika. Zay ny votoatin'ny filazantsara. Fa misaotra ny tompo isika fa ao amin'le pratika zany filazantsara izany isika ry havana. Raha ny marina zavatra rehetra hoeninareo eto efa hainareo tsy enjery. Fa matory havana miverina zao teny zao dia ny pratika an'izany teny zany. Le pratika mila atevenina. Le pratika mila atevenina. Le fanontaniana dia hoe mino zany herin'ny raha zany venao, ary efa mivelona amin'izany herin'ny raha ny Jesosy zany ve ianao. Resaka herin'ny raha, resaka herin'ny raha, zay ny votoatin'ny toriteny amin'izao marain'izao ry havana. Ny fahamarinana voalohany dia zao: tsy possible no iainanao any herin'ny raha. Zay voalaza ato amin'ny Baiboly. Donc zavatra marina io, zavatra azo antoka io, zavatra tena misy io. Tsy possible ny iainanao an'izany herin'ny raha zany raha tsy efa fantatrao hoe anao na ho anao io raha io. Anao na ho anao io raha nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana io. Tsy aso amin'ny fiainanao io, zany hery raketiny zany, raha tsy fantatrao hoe anà zany raha zany, efa anà ny rahan'i Jesosy natolony azy zany, nalatsy ny hoa zany raha zany. Dia le fanontaniana ry havana dia manao hoe fa iza moa zany ny olona afaka miteny hoe io raha nalatsaka io, io raha nalatsaka io. Iza no afaka miteny an'izany? Satria aty am-piangonana antsika dia tsorina le valiteny ny mpandray ny fanasan'ny tompo. Mpandray ny fanasan'ny tompo. Dia eo dia gaga ny maro hoe ianao mpandray ny fanasan'ny tompo. Raha tohizana sy lazaina amin'ny teny hafa ry havana dia hoe tsy aso amin'ny fiainanao io raha io raha tsy fantatrao fa hoe ho anao io raha io na ho anao io raha io satria vita fanekena tamin'i Jesosy ianao, vita fanekena amin'ny mampandray ny fanasan'ny tompo anao. Rehefa miteny manko aho hoe Jesosy, ny rahan'i Jesosy, ohatrany hoe ihany ange zany Jesosy, ho io raha io, dia hoe za te hivelona tahaka ny olona nandatsahan'i Jesosy ny rany ka nividiny tamin'ny rany, tsy nividina tamin'ny volafotsy na volamena, vidiana tamin'ny rany Jesosy.
ay Jesoa, ay Jesoa, ary vita fanekena aminy ahy. Ary zay le fampieritreretana ho antsika mpandray ny fanasan'ny tompo hoe velona tahaka ny olona vita fanekena tamin'i Jesosy ve ianao? Tena mpandray ny fanasan'ny tompo marina ve ianao? Zao manko ry havana, zao manko. Rehefa tsy mivelona ianao tahaka ny olona vita fanekena tamin'i Jesosy, automatiquement ianao mivelona tahaka ny olona vita fanekena tamin'ny devoly. Za ianao taranaka olona nanompo devoly. Za ianao taranaka Adama sy Eva zay ny safidy. Tsy hoe par accident, fa tena ny safidy hanompo devoly. Ary de rehefa tsy misafidy tsika ry havanao, iaina amin'ny mampandray ny fanasan'ny tompo marina. Rehefa tsy misafidy an'izantsika dia mivelona amin'ny fomba ny razambentsika tahaka ny olona safidy hanompo devoly ary vita fanekena amin'ny devoly. Azona tao tsara ny titoro-teny ty hoe vita fanekena amin'ny Jesosy ve ianao sa vita fanekena amin'ny devoly fa sao dia mivatravatra loatra. Zay zany le fahamarinana voalohany ry havanao. Tsy asa aminao, resaka herin'ny raha titoro-teny ty. Tsy asa aminao ao amin'ny fiainanao zany herin'ny raha zany. Raha toa ka tsy miaina tahaka ny olona hoe vita fanekena amin'ny Jesosy anao. Ry havanao, aza tao antsirambona tsony ny fandraisana ny fanasan'ny tompo hoe misaotra ny tompo ny amin'ireo olona anjatony vitsivitsy manampisany mpamonjy ankatoka miomana tokoa ho amin'izany hoe firaisana latabatra amin'ny tompo zany fa tsy mandray fotsiny ara-pomba-pivavahana. Fahamarinana faharoa dia izao: io rany Jesosy io ho an'ny olona zay vita fanekena marina dia manadioa sy manafaka. Manadioa sy manafaka io raha io. Tena mahavariana ry havana dia izao: sika rehetra, ny olombelona rehetra dia tsy misy olona hoe te hitoetra ao anaty fahalotoana zany. Ny akamaroan'ny olona maro dia tsy mahazo aina rehefa hoe tsy afaka ny sasa ohatra ny keo maraina fa tapaka ny rano. Ary indray moa le rano io indraindray fa hoe andro manintsitra, andro vitsivitsy manintsitra no tapaka zany na tsy mandeha. Dia tena tsy azonao mihitsy ny ainao mampitaraina anao zany. Fa le problema dia izao: raha zay ny amin'ny vatantsika ry havanao, dia tena hoe vitsy tena vitsy zany olona hoe manao zava-dehibe ny fahadiovany ara-panahy zany. Tena vitsy ry havanao, tena vitsy. Zay le fahamarinana faharoa zay mpandray ny fanasan'ny tompo ara-pomba ve ianao sady tena hoe mpandray ny fanasan'ny tompo farafahakeliny midio indroa isam-bolana amin'io rany Jesosy zay sotronao io hoe mpandray ny fanasan'ny tompo midio ve ianao fiangonanao. Zay le manadio anao amin'ny tsy fahamarinanao rehetra, manadio anao zay amin'izay mahaloto anao rehetra, manadio ny eritreritrao, manadio ny eritreritrao. Zany io raha io raha tena te hivelona tahaka ny olona vita fanekena ianao, manadio ny eritreritrao. Fa rehefa tsy diovin' Jesosy ny eritreritsika ry havany, inona ny zavatra mitranga? Mitoetra ao anaty fahalotona sika, donc tafasaraka aminy. Fa raha mbo hoe miasa sika, raha mbo manao manompo sika, raha hoe miasa na manompo azy tsika, dia tsy asan'ny mponan'i Jesosy zany na asana pastera azy.
rehefa tsy nidiovin' jesosy tak'izany tsy asan'nymponan' jesosy zany satria maninana tsy asan'nymponan' jesosy zay asa ataoko rehefa tsy voadio a dia tsy misy afa-tsy asa ananako fahafampo, asa ananako fahafinaretana na asa anatenako a tompontso. Te andio antsika te andio antsika amin'izany ry havana ny tompo. Zany no antony nandatsahany, zany no antony nandatsahany rano to amin'ny hazo fijaliana 2 arivo taona lasay. Ary io raha io mbola manan-kery io ankehitriny, anadio na to inona mahaloto ny fiainanao, mahaloto ny fanahinao, mahaloto ny fonao, mba tsy ho pokaty, mba tsy hanao asa maty, tsy hanao asa maty a intsony a ianao. Zay ny fahamarinana faharoa. Raha vita fanekena marina ianao, atao faintondra rà ny midio sy ny ho hita ny sy ny fanafahana atolotry Jesosy amin'ny alalan'ny rany ry havana. Fahamarinana fahatelo dia zao: diovina ianao mba hanao asa tsara. Fa ny asa tsara voalohany ry havana, ary misaotra an'Andriamanitra fa mitotona amin'izao hoe fetin'ny ray izao, ary mitodika manokana amintsika raim-pianakaviana, fa matohatra an'izao toe-panasy toe-pony vaditsika, matohatra an'izao ireo zanakitsika ireo, zany hoe maninona moa mampitaraina antsika ohatran'io dia satria sika raim-pianakaviana zay faly milaza hoe loham-pianakaviana, chef de famille, tsy mipetraka eo amin'ilay toerana nametrahan'Andriamanitra antsika loham-pianakaviana. Zay ny fahamarinana fahatelo a farany. Jerentsika iny zany fahamarinana fahatelo farany zany ao amin'ny Exodosy ry havana 12. Exodosy 12. Exodosy 12. Miteny zany Mosesy nandre ny afatr'Andriamanitra, oka samy aka zanak'ondry anankiray avy ny isam-pianakaviana, dia hoe samy hamono an'izany zanak'ondry zany ny ankonana rehetra eo amin'ny zanak'Israely. Dia vakitsika ange ilay 7 amin'ny anaran'i Jesosy: ary analany ny rany ka hatentiny amin'ny tolam-baravarana 2 sy amin'ny tatom-baravarany trano zay hinanany azy. 7. Ary ny ra dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay toeranareo, ary raha mahita ny ra aho dia handalo anareo ka tsy hisy loza andringana anareo. Io ra io miaro ny fianakaviana. Zay le fahamarinana fahatelo. Io ra io miaro ny fianakaviana amin'ny fandringanana. Dia iza miaro ny fianakaviana? Ny raim-pianakaviana. Isika raim-pianakaviana no napetraka hiaro ny ankonantsika amin'ny fandringanana ry havanao. Fa tsy possible zany raha tsy efa vita fanekena ianao, tsy possible zany raha tsy efa midio amin'ny ra sy afahafan'ny ra isan'andro ianao loham-pianakaviana. Dia ianao tenenina hoe io ary za ianao solofo, io ny vadinao, io ny zanakao, io ny taranakao, arovy ianao no ametrahako andraikitra hiaro azy amin'ny fandringanana. Dia ahoana Mosesy eto manomeny le modely ry havanao, manondro atsika raim-pianakaviana. Rehefa miteny hoe analany 12:7 Exodosy 12:7, analany ny rany ka atentina amin'ny tolam-baravarana 2 sy ny tatom-baravarany trano zay hinanany azy. Raim-pianakavianao, atoro anao tonombavaka ianaranao manomboka an'io ho fitiavana, mariky ny fitiavana ny ankonanao,
ary ho fandraisana andraikitra mba tsy horingana ny vadinao sy ny zanakao. Raisoanao io tenin'ny Mosesy io ary de teneny hoe Jesosy misaotra anao any amin'io ra zay nalaotsaka ho teo amin'ny azo fijaliana io. Ankehitriny dia amin'ny finoana ako dia alaiko io ra io dia atentiko amin'ny tolam-baravarany tokantranoko ary atentiko amin'ny tatom-baravarany tokantranoko. Atentiko amin'ny tolam-baravarana sy ny tatom-baravarany tokantranoko. Le tranonao io zany mba tsy hanana anjara ao intsony ny devoly fahavahana. Ary rehefa hitanao ny fahalemena manokana ny zanakao, tsononiko manokanao io zanako io, hitanao ny fahalemena. Ary de atentiko araka ny tenin'ny Mosesy, Jesosy atentiko ny ranao eo amin'ny tolam-baravarany fony io zanako io sy amin'ny tatom-baravarany fony zanako io. Mba tsy hahitsititra ao sy fahalemena tahak'izao na fahalemena tahak'izao anana ny devoly fitoerana ao amin'ny fiainan'io zanako io. Ry havanao, misaotra an'Andriamanitsika ny amin'ity perikopa volamena ity, ny amin'ny masarobidy an'ity hoe herin'ny rany Jesosy ity. Devoly eo amin'ny Exodus Apocalypse 2:20 lazainy hoe le menarana ela, satria efa atry ny fahagolo izy no efa tao, efa ela be izy no tao. Eo hoe Adama sy Eva dia efa teo koa izy, tsy hita izay namoronana azy tao edeny. Le devoly tsy niova ry havano, mpandringana izy, mpamitaka izy, mpamono tokantrano, mpamono ankohonana. Dia engane zany ampitombo antsika amin'ny fahatserovantena fa hoe menantsika fedina fitaovam-piadiana tokana zay efa mahomby sy mahery hatr'izay dia ny rany Jesosy nalatsaka teo amin'ny azo fijaliana ry havana. Ary dia hoe enganesika ray mpianakaviana, ary tsy vitanay zany eo nareo vady Ezera eto ambavaka izay mba ho tena zany izay ray mpianakaviana, mba ho tena hoe ray mpianakaviana mpiaro ny ankohonana amin'izany hoe fandringanana izany amin'ny fomba ahoana, amin'ny fivavahana ka tsy mitsahatra ny fanosorana zany rany Jesosy zany amin'ny tolam-baravarana sy amin'ny tatom-baravarany tokantrano sy ny fon'ny ankohonana. Anao an'izany tsy mitsahatra. Problema ry havana dia zao, ataovy tsy mitsahatra zany. Ainareo tsara le fitenenana hoe sika kristianina nampandray ny fanasan'ny tompo à temps partiel, fa ny devoly miasa à plein temps. Mahafinaritra be le fitenenana, fa iaino le izy ry havanao, iaino le izy ampitombo hoe arany fitombavaka hatreo ny akatoka hatreo ny fandraisana fanasan'ny tompo zany no afatry ny tompo antsika raha tianao hoe hanamarina zany herin'ny raha zany ianao. Ary zao azatiny fa voasy isika amina fanasana lehibe anankiray, dia ny fampakaram-batiny zanak'ondry. Ary ohatra amin'ny mariazy ety an-tany, zany mariazy any an-danitra zany, tsy maintsy manao akanjo mariazy, tsy maintsy manao akanjo diovina tamin'inona, diovina tamin'ny rany Jesosy. Jereo nke le hira 440 hoe engane ny andro sika rehetra ry havana, le hira 440. Ekaneka ny androtsika dia amelarantsika eo natrehan'ny tompo sy rehetra momba antsika, ka hoentitsika eo aminy hoe ho diovina isan'andro ny fontsika ry havanao amin'izany raha zany, ho diovina isan'andro ny feoantsika amin'izay hoe teny tsy tokony natao, amin'izay hira tsy tokony ny raina,
ho diovy ny fanahy itsika mba rehefa hoe ela ny ela ka hoe anao ny sitrakao irery amin'izay Andriamanitra hanadio an-tenantsika io rano io, hanadio an-tenantsika anadio ny herintsika io rano io, tsy entina ampijaliana sy daroana vady aman-janaka intsony io herintsika lehilahy io. Ho diovin'Andriamanitra, ho diovin' Jesosy ny tongotsika mahalotany amin'izay naleha nefa tsy tokony nalehany tany, ho dioviny amin'ny rano ny tanatsika, ho dioviny ny asatsika tsy hanao asa maty manome fifaliana sy fafampo sy voninahitra sy tombontsoa ho antsika intsony, ho dioviny volatsika satria hoe io vola io na ahoana tsy anahy io fa tiany ampiasaina ho azy. Engane ry havanao, engane ka isika fiangonana dia hoe hitombo amin'ny fahalalana zany herin'ny raha zany ary hanamarina ao amin'ny fiainantsika zany herin'ny raha zany. Amen.